Tsy poinsa va izy koa am'izay aloha resana fa tsy mety journaliste manao ny asa be dia journaliste manao ny asa be dia bombardier sady fananina le izy sady fananina le izy fa tsy efa hita avy eo hoe eo journaliste dia mbola apoaka ihany mety ariva ery le zany tsaratsara ery le ery aminazy mety ndao ery aminazy mety izy anao zay déplace po izy atao daholo mibaja anao ny fitaovana efa hatramin'ny 25 misy fakana fitaovana sy ny fanofana sy ny famelahana temaina sy ny fanofana de rehetra zay zany niara fa rehetra zany resaka tamin'ny mpanao gazety indray de sika samitsika ny teo nanao interview de rehefa nanao interview sika samitsika de teo ambany tongotra teo mihitsy ny grenady voaloha milatsaka de ny faharoa etsy ananiny etsy fa te efatra ny grenady nalatsaka eo amitsika eo sisy manifestant sisy ninina nefa fa tsika menakavo teo de ngamba kosa everiko fa antso nataoko an'ny mpitandro filaminana mpiara-miasa ny mpanao gazety sy ny mpitandro filaminana samy manaja ny asany ary samy tokony hanamasina ny asany de tokony mba hifanaja zany ao anatin'izay raha mba mangataka zay hoe iona de ambanana amin'ny klaknikova sady fahanana de ngamba kosa tsy rariny zany sady tsy mety so sanatria zay tsy mahafantatra hoe zany no mety baiko angam'zany navaizana vaiza fa initiative manokan'le olona anankiray nanao an'le izy izy aloha mendrika hitako tamin'ny direct ny Real TV teo mantsy za mbola manatanteraka ny asa koa any amin'ny toeram-piasako de taitra hoe misy journaliste mandoalika kapohana amin'ny fitaovana ao anatina fanatanterahana ny asany izy mendrika avy ianao atao courage aloha nareo de azonareo mba averina kely tantarena ve le fe inona le feny tranga inona le zava-misy sa mbola tena solo shop courage zay le risque amin'ny asantsika aloha fa courage foana aloha oui toy izao zany le zavatra nitranga teo tary amin'ny ambonjatofo tary ambony moa zany ho amin'le lalana hiazo an'nytonela ambany dimy misy fandarafana momba mandatsatra maso de taorina ny force zay de maka sary manao live direct izay ny zava-misy teo nasy toromarika izay hoe miemotra kely anareo i tena miemotra izay tena miemotra izay de hoe zareo tsika samby amin'ny asany eno a samby amin'ny asantsika fa malaiky izay hoe miemotra efa miemotra nefany sabo atoko hoe 10 metatra raha lasa indrindra de mijanona naka sara ny ilay entona lacrymogène vonakany iny nefa de tonga de mpiano zareo rehetra telefona ty telefona UEP 40 Pro ty ny zavatra misy ty ale tamin'ny 25 iny efa tonga tany amin'ny lavitra ampanao gazety oa izay zavatra izay hoe ty le tamin'ny 25 fa izao angamba vita maso hoe takan'izao ny dega nahazo amin'ny telefona iny rehefa iezaka presque hoe en live daholo moa zany medy am'izao fotoana zao hoe de manao interview anazy zareo vao nanao interview anazy zareo tsy misy ray minitra tory de tonga de bomba mandatsatra amin'ny maso lafimozany indreny teo ambanina teo miezaka miparitaka izay bazara telo reo clan anankitelo indray rehefa avy eo samy misy tsirairay de gaga izay hoe mihesikitsika ve zany zavatra izany le izy fahitanay anazy zany de zay tena hoe fanahinina le izy zay manao akanjo reality manao batra manao brasa de zay nefa le zanganitranga teo tsy haiko hoe baiko avy amin'izy na baiko avy amin'izy fa de zay aloha zany zavanitranga hoanahy manokana de zao aloha makairanareo aloha zany amin'le zavatra manjoanareo fa tsy mora ny zavatra sedrain'ny mpanao gazety ty ampanatanterahana ny asa amin'ny fanjakofana ny fihetsiketsehana toy izao ho an'ny ordre des journalistes de Madagascar de zao foana hoe
tena manameloka ny herisetra atao amin'ny mpanao gazety na avy amin'iza na avy amin'iza ary izy misy lalàna ny fe ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety zoan'ny mpanao gazety ny mahazo fiarovana amin'ny fanatanterahana ny asany indrindra amina trangana fihetsiketsehana toy itony. Dia misy ihany koa lalàna izay mandrara ny fanapotehana ny fitaovan'ny mpanao gazety na fanagiazana ny fitaovan'ny mpanao gazety. Voararan'ny lalàna izany fanatanterahana ny asany ataony mampisitraka an'ilay zofotriky ny olom-pirenena azo vaovao izay ny asan'ny mpanao gazety. Dia manaja ny ato anatin'ny rafitra demokratika itsika fahalalahana maneho hevitra fahalalahana amin'ny asa fanaovan-gazety raisin'ny ordre des journalistes de Madagasikara ho fanitsakitsahana ny fahalalahana ny asa fanaovan-gazety ny tranga toy izany ary fanaovana herisetra amin'ny mpanao gazety. Eo amin'ny asa mivaingana efa misy ny fifampiresahana amin'ny CPJ en Afrique rafitra iraisam-pirenena miaro ny mpanao gazety ao anatin'ny fandraisana ireo mpanao gazety rehetra izay mety hoe niaran'ny herisetra na nitrangana fanitsakitsahana ny zoany amin'ny fahalalahana asa fanaovan-gazety ny OGM sy ny CPJ amin'izao fotoana iresantsika izao kanjo nisy an'iny tranga iny atsaharo ny fanaovana herisetra amin'ny mpanao gazety voararan'ny lalàna izany arovo ny mpanao gazety ho anareo mpitandro filaminana manampy anareo amin'ny fametrahana ny tany-tandalàna amin'ny fametrahana ny rafitra demokratika manampy anareo amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra izay mety hitrondrana ny firenena ny mpanao gazety ary ioka ihany koa ho antsika olom-pirenena na isika mety ho voakasika izany ny fanavakavahana mpanao gazety mitovy amin'ny mpanao gazety samy manao ny asa fanaovan-gazety na eo ara ny liana rédactionnel ny orinasa fanaovan-gazety esany ny mpanao gazety ka aoka tsy izy izay fankahalana mpanao gazety izay hoe mpanao gazety avy any ty mpanao gazety avy am'ry atsaharo koa izany fa herisetra amin'ny mpanao gazety izany. Dia ho jerena ny fomba andraisana tanana sy ny mety hoe fanampiana anareo menadareto dia ho anareo tompona orinasa gazety moa dia isaorana anareo ny amin'ny hoe fanampiana an'ireto mpanao gazety reto amin'ny fametrahana ny tombobadra tony aloha izany sy ny hoe tokony hamafisina ihany koa ny fiarovana fanaovana fiarovana ety ankianja fa tsy mora ny asantsika izao ny tena mahamasika ny asa fanaovan-gazety dia mahatoky ny fiarahamonina mahatoky ny fiaraha-miasa ao anatin'izany rehetra izany mankaherin'ny mpanao gazety eo anilanareo mandrakariva ny OGM tsy miala raha ohatra hoe tena ilaina ny fidinana an-dalambe ho an'ny mpanao gazety ho ataontsika izany raha mbola mitohy le fanaovana herisetra sy fanaovana tsinitsinina ny asa fanaovan-gazety toy izao fa tsy ekeny tsy ekeny zay anao dingana aloha hitatitra any amin'le lehibe amin'zareo mba ampitandrina tsy hoe mampitandrina motsika fa mampafantatra azy hoe misy zavatra mampatsiaro ny lalàna sy ny zavatra nitranga izay mety vao hitsakitsaka tato tamin'ny mpanao gazety dia enotsika hoe valiteny ataony zareo dia hitantsika koa izany mety hoe inandray ny setriny raha ohatra ka tena mbola fa efa misy aloha izay fiaraha-miasa amin'ny CPJ mandrapahoviana izay ny afantarana vala izay tsy maintsy hoatoato moa izany tsy afaka hoe manefy fotoana hoe mandrapahoviana fa misy processus koa mantsy io fa izahantsika farak'izay haingana tsy mety le hoe mpanao gazety mifona mandohalika fa nefa samy manatanteraka ny asany ange tsy mety izany misy lalàna amin'ny fety hitan'ity dia aoka rahana le lalàna e. voalohany zareo tena dia laha teo nareo fa dispositif anay ty tao arinany zareo nefa misy anay rehefa niala kely teo amin'ny sabo folo metatra teo mpanao gazety miraha lahy ty namako anankiray ty moa zany dia mipiano ny telefona ho anty anankiray ty hoay kosa raha niala kely anazy indray ao dia tonga dia sabo volohany to tonga mivavako mivoy ihany koa ny telefona ko izay mariana fa ity le telefona kely tamina reny tamin'ny 25 septembre nangoany hetsika ny avy amin'ny GS6 hatrany mariaka GS6 ny teny an-tanina renina dia GS6 ihany koa nanatokany tia Mas a sua de mpanao gazety
Aiza soan'le mpanao kasety. Aiza soan'le mpanao kasety. Sao dia mba tsy mety. Aiza le lalàna soky. Aiza le lalàna. Aiza le lalàna. Eto hatraminay mpanao kasety dia hiarany herisetra daholo na ny olo-tsotra io.